dia tonga soa atao amin'ny fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao a. Nio resantsika anio zany a dia ny momba ny vehivavy ihany. Eo ampiandrasantsika zany a ny fety ny 8 mars dia ny fankalazana ny andron'ny vehivavy zany. Ny resantsika anio zany a dia momba ny hoe ny pouvoir ananan'ny vehivavy zany. Inona sy inona daholo zany a ireo karazana pouvoir izay mety ananan'ny vehivavy zany. Dia misy telo zany ireo karazana pouvoir ireo. Ny voalohany zany dia ny fitazomantsika zany hoe ny karazana pouvoir izay hita miharihary zany fahefana hita miharihary, ohatrany hoe fitondram-panjakana zany ohatrany hoe fitondrana servisy iray ohatrany hoe zany ataontsika hoe zany hoe ranavalina na rasoerina reny zany hoe de tena hoe mitondra mihitsy zany izy zany no mitana an'ilay plasy. Ny faharoa zany dia ny pouvoir caché, zany hoe ilay karazana pouvoir miafina zany hoe tsy hita avy ety ivelany zany ilay vehivavy fa ohatra hoe ny lehilahy vadiny zany no miatsehatra zany fa izy zany aty ambadika zany no manao ny karazana zany hoe fanosehana andragah zany avy ety ambadika mba hitasona ny toerana zany mpiatsehatra zany. Ny pouvoir fahatelo zany dia ny ataontsika hoe zany hoe ny pouvoir collectif, zany hoe ny karazana vehivavy mitambatra zany izay manana pouvoir ka io zany dia mety ho pouvoir ambadika ihany koa io nefa mety ho pouvoir izay miseho aty ivelany ihany koa. Ho adiaditsika zany ireo karazana pouvoir telo ireo zany satria misy ny fitenenana hoe fanaka malemy, misy ny fitenenana ny hoe ny vehivavy zany dia entina foana. Izay zany no ohatrany hoe tokony zany hoe fomba ara-boajanahary zany ifampitondran'ny lehilahy sy ny vehivavy zany de ny hoe ny lehilahy mitady dia ny lehilahy no lohampianakaviana dia ny vehivavy zany entina. Izay zany raha ohatra ka ny étude biolojika zany no lazaina. Misy ihany koa nefa ny lohabolan'ny grika izay miteny hoe ny lehilahy ozy izy no loham-pianakaviana, ny lehilahy zany ny lohany ozy izy fa ny vehivavy ozy izy no tenda. Ka io tenda io ozy izy dia afaka mampitodika zany ny loha akavia sy akavanana. Izay zany no fandiniana nataon'ny greka. Ka izany zavatra rehetra izany zany no ho adiaditsika eto zany. Ireo vehivavy ataontsika hoe zany hoe miatsehatra amin'izao fotoana zao zany dia ohatra hoe vehivavy izay amin'ny gouvernemanta ohatra hoe mitana postana ministra. Efa misy ihany koa ny vehivavy président de la république amin'izao fotoana zao dia ireo vehivavy ihany koa zany mitana andraikitra ambony ireo zany no ataontsika hoe zany hoe vehivavy mpiatsehatra. Ka io zany dia somary miala ihany zany ny ataontsika zany hoe ny lafiny ara-biolojika zay efa niteneniko teo zany ny hoe tokony ho plasin'ny vehivavy. Nefa amin'izao fotoana zao zany dia efa mandroso ny tany
amin'izao fotoana zao a efa mba miala zany a an'ilay fomba fisainana hoe tena amin'ny primitif zany, état primitif, satria ny ara-biolojika moa zany a de ataontsika hoe état primitif ihany raha ny araky ny fandiniana zany. Ireo karazana vehivavy mpiatsehatra ireo zany a dia vehivavy a izay ataontsika zany hoe mitana fanamby goavana de goavana zany a ny amin'ny fipetrahany eo, satria izay ataontsika hoe miala ny état primitif zay zany a dia zany hoe miala ny zavatra mahazatra zany, ka betsaka zany a ny zavatra atrehany io vehivavy io dia eo aloha zany a ny ataontsika hoe zany hoe ny fanenjehana avy any amin'ny lehilahy, satria maro ny lehilahy zany a izay tsy tia an'izay hoe vehivavy miatsehatra zay, fa ny ankabeazan'ny lehilahy zany a dia hoe ny lehilahy ihany zany a no tokony hiatsehatra amin'ny lafiny rehetrarehetra zany a eto ambonin'ny tany, fa ny vehivavy zany a tokony hoe aty ambadika zany. Kanefa dia izay teneniko zay ny hoe efa mandroso ny tany a dia misy ihany zany a ireo vehivavy izay tsy maro amin'ny fiarahamonina zany fa vitsivitsy ihany. Eo ihany koa ny ataontsika koa zany hoe ny tsy fankasitrahan'ny vehivavy mitovy aminy koa an'izay toe-javatra zay, satria eo ihany koa ny fialonana ny amin'ny hoe nahoana no ianao no miatsehatra eo, dia amin'izay fotoana zay zany a matetika ny ankabeazan'ny vehivavy zany a zatra n'ilay hoe lehilahy no mitondra dia manana autorité kokoa zany a ilay lehilahy a rehefa hoe mitondra amin'ny fiarahamonina anankiray zany, amina société iray, ka sarosarotra zany ametrahan'ilay vehivavy mitondra ny autorité-ny amin'ny ataontsika na ataontsika amin'ny samy vehivavy na amin'ny lehilahy zany a de mbola sarosarotra ihany koa ny ametrahan'ny autorité-ny amin'izay fotoana izay. Kanefa moa dia misy ihany ny tafavoaka ny amin'izay lafin'izay. Inona ny antony? Ny antony dia ny hoe araky ny efa nazavaiko foana eto amin'ny zany forêt santé zany dia ny hoe ny olombelona na lahy na vavy dia zavatra telo no mitondra azy, dia ny saina, ny vatana ary ny fanahy, ka ireo rehetra ireo zany no mitondra ny olombelona iray na vehivavy ara izy. Ka efa nazavaiko teto ihany koa ny resaka ny hoe resaka genetika, ny toetra manaranaka, ny talenta manaranaka, ny intelligence zany ny farany hitatsaina, reny zavatra rehetrarehetra reny zany dia zavatra nolovaina daholo amin'ny resaka genetika zany. Ka ny mahatonga ny hoe miatsehatra ny hafaran'ilay vehivavy zany dia mafy loatra zany ao aminy zany ilay fanosehana ao anatiny zany ny amin'ny hoe manana talenta izy, manana fahaizana izy, manana ny compétence rehetrarehetra izy hoentiny miatsehatra zany, ka sy hainy tohaina tsony zany ao aminy ao izay karazana talenta izay, satria efa nazavaiko teto ny hoe rehefa manana ny fahasahiana ny olona anankiray dia afaka mamoaka ny talenta ninonina zany hoe zavatra manakatsakana ny mason'ny olona, ny fitsarana ivelany dia rehefa mafy zany ny ataontsika hoe zany hoe ny passion. Efa nazavaiko teto koa ny momba ny resaka passion, fa lay ataontsika zany hoe faniriana tsy hay tohaina mihitsy zany amin'ny olona anankiray anao zavatra izay amin'ny tanjona kendreny. Ka
zany zavatra rehetrarehetra izany a dia tsy hoe amin'ny lehilahy ihany misy an'izay fa misy ihany koa amin'ny vehivavy ka rehefa ny vehivavy izany a no ataontsika hoe passionné na manana talenta amin'ny zavatra iray a dia satria ny azy ny fo no miteny bebe kokoa zany a rehefa misy zavatra atao dia manana izy izany a ny ataontsika zany hoe angovo ambonibony kokoa zany noho ny lehilahy ny amin'izay lafin'izay satria matanjaka daholo ny azy izany a ny telo dia ny saina ny vatana ary ny fanahy izany hoe vehivavy iray zany a afaka manana an'ireo zavatra telo ireo miaraka izay a mety mampatanjatanjaka kokoa zany a ny pouvoirany zay zavatra zay nefa dia maro zany a ny hoe tsy mankasitraka an'izay toejavatra zay anyka miady mafy izy zany a ny ametrahany toerana amin'ny toerana iray zay natao ara hoe toerana mendrika azy natao ara hoe toerana hoe izy no manana an'ilay compétence ambonibony kokoa noho ny lehilahy amin'ny hoe toejavatra iray dia miady mafy foana izy a vao tafapetraka eo satria izay ilay hoe fijeryn'ny fiarahamonina zay a ny hoe ny lehilahy no tokony zany a manana toerana izay a miantsehatra na hoe toerana mitazona andraikitra zany a amin'ny fiarahamonina ka ireo karazana vehivavy ireo zany a dia vitsy kanefa dia ataontsika hoe zany hoe rehefa zavatra zany a tazomina vehivavy dia matetika mandeha izay zavatra zay aloha dia tsy azontsika lavin'izay satria matoy izy masahy miantsehatra dia zavatra tena kapokany io zavatra io zany tena hoe zavatra ainy izay zany a dia azontsika hitokisana zato isan-jato ny momban'izay zavatra zay ka na inona zany a sakatsakana izay a mipetraka ny amin'ny momban'izay dia matetika zany a ireo karazana vehivavy ireo a dia tafapetraka amin'ny toerana izay tiany hipetrahana zay zany a ny momban'ny ataontsika vehivavy manana pouvoir amin'ny miantsehatra ary miezaka mafy de mafy zany ireo karazana vehivavy ireo a ny hoe mba anomeny tsara indrindra satria izay tsy maintsy manapirofo amin'ny tany sy ny lanitra zany fa vitany zany a io zavatra io zakany zany a io toeran'io satria raha ohatra misy lehilahy anankiray eto zao a tsy de tena compétent loatra izy de ohatrany hoe automatika eken'ny fiarahamonina fa izy no tokony ho eo fa rehefa vehivavy zany a no mitazona an'ilay toerana dia mila manapirofo zany a manapirofo amin'ny ezaka faran'izay faratapony zany izy raha ohatra ka hoharina amin'ilay lehilahy zany ny hoe izy ene ka compétente ary izy ene ka matazona tsara an'io plasy io zany ady mafy zany a no tsy maintsy apetraky ny vehivavy amin'izay fotoana zay ny karazana pouvoir faharoa indray zany a dia ilay a pouvoir caché zany hoe pouvoir aty ambadika zany hoe tsy ilay vehivavy zany miantsehatra fa ohatra hoe ny vadiny zany a no miantsehatra zany a amin'ny resaka ohatra hoe fitondrana na toerana anankiray na société io na entreprise io na fitondrana firenena ka amin'izay fotoana zay zany a dia tsy azo ataontsika hoe zany hoe ambanina ny toeran'ilay vehivavy amin'izay fotoana zay ary izay ara zany aloha no matetika zany a hoe amin'ny fiarahamonina zany a dia izay zany a no eken'ny fiarahamonina bebe kokoa zay hoe vehivavy a avy aty ambadika izay nefa amin'izay fotoana zay aloha dia mila fahaizana goavana de goavana avy amin'ny
lay lehilahy izay miatsehatra koa nefa ny amin'ny fifandraisany amin'ilay vehivavy manoa anazy avy aty aoriana satria raha ohatra ka tsy mahatakatra zavatra ohatran'izany zany ny lehilahy hoe misy karazana kôdy ene mitondra ny fiarahan'ny vehivavy sy ny lehilahy rehefa tsy mahatakatra n'izay dia izay ilay matetika mandeha mihitsoka satria raha ohatra ka tsy te halala mihitsy zany na tsy mahafantatra ny lehilahy iray fa manana ny pouvoirany nge io vehivavy io ny amin'ny hoe manoa anazy zany amin'ny lafiny rehetrarehetra ao atokantrano manana zany karazana intérêt zany ilay lehilahy ny hanaja ny fifandraisany amin'ilay vehivavy izay zany izay karazan-javatra zay zany dia zavatra mila ataontsika zany hoe fandinihana ambonimbony kokoa zany eo amin'ny lehilahy anankiray ny amin'ny resaka hoe fifandraisana amin'ny vehivavy satria ny lehilahy mahay mifandray amin'ny vehivavy mahay mikolokolo io vehivavy io ny lehilahy tsara fifandraisana amin'ny vehivavy na ny vadiny io na ny olona manodidina azy na ny anabaviny na ny reniny ireo karazana lehilahy ireo dia ireo matetika no tafita amin'ny zavatra izay tiany atao satria ainy mampiasa n'ilay vehivavy zay zavatra zay zany dia zava-dehibe tsara ho fantatritsika zany ny zavatra ohatran'izany ainy ny mampiasa amin'ilay vehivavy amin'ny pouvoiran'ilay vehivavy satria maro zany ny hoe inona koa vehivavy fanaka malemy inona koa ny zavatra fantatr'ireny zany hoe raha vao miresaka vehivavy zany dia tsy maintsy tonga ao an-tsaina foana zany ny hoe vehivavy ambany ny vehivavy dia tsy misaina ny vehivavy dia tokony ho hitsahana izay tokony hitondrana an'ireo fa satria kely loha anika eo ihany koa ny resaka fanabeazana ny amin'izay resaka izay hoe izay zany no nanabeazana azy izay angamba zany no nitenenina tao atokantrano ny hoe ny vehivavy dia fanaka malemy ny vehivavy dia tsy ampisaina loatra ny vehivavy dia tokony apetraka ambany foana ny plasy tokony isy azy ka izay zany no matetika mampisy ny hevitra diso zany amin'ny fiarahan'ny mpivady indrindra zany amin'izao fotoana efa moderna izao dia efa misy ihany koa ny ataontsika hoe vehivavy mianatra efa nisy ihany koa ny vehivavy ataontsika hoe manana diplôma ambony manana toerana ambony kanefa dia tsy tokony zany zay zavatra izay ataontsika hoe tsy niavony lehilahy izay toe-javatra izay ka tokony izany raha lehilahy tena misaina izy dia mametraka foana zany ny plasy ny vehivavy io satria marina fa tsy raha ny tenako manokana dia izao tsy miditra ny amin'ny hoe fitoviany lehilahy sy ny vehivavy tsy miditra amin'izay zato isan-jato satria olona samihafa ny lehilahy de lehilahy zay ny anarany ary ny vehivavy de vehivavy zay ny anarany ka misy zavatra tsy mampitovy azy na ny herintsandry fotsiny ara de efa tsy mitovy ary misy ny hoe zavatra raha misy gonimbary ve eo za aloha mbola tsy nahabata gonimbary hatramin'izay ny ainako fa tsy maintsy nivadiko no mibata zavatra ohatran'izany na ny lehilahy amin'ny manodidina zany amin'izay fotoana zay dia apetrako tsara ny ataontsika hoe herin'ny lehilahy sy ny famboniny amin'izay zavatra zay izay nefa ny tsy midinika hoe afaka manao zay tiany atao ny lehilahy zany amin'ny vehivavy satria hoe
raha ohatra zany a amin'izay resaka hoe faiblesse-ny vehivavy izay a dia tsy akeko zany a ny amin'ny hoe afaka manao zay tiany atao ny lehilahy amin'ny fifandraisan'ny mpivady zany fa ny tenako manokana dia manaiky an'ilay ohabolana greka hoe ny lehilahy no lohany ary ny vehivavy no vozony. Ekeko tsara mihitsy izay zavatra zay, izany hoe mba ampisy ny karazana filaminana ao amin'ny tokantrano zany a dia tokony apetraka amin'ny plasy tokony raim-pianakaviana azy ilay lehilahy fa ianao vehivavy zany na inona na inona diplomanao na inona na inona toerana misy anao dia tokony mametraka foana ny tenanao zany amin'izay hoe eto amin'ny vozony ianao zany. Ka zay zany aloha dia ilay hoe manaraka ny natiora zany izay zavatra ary dia raha ohatra koa atao zany ny ataontsika hoe ny étude psychologique ny lehilahy sy ny vehivavy dia izay angamba no metimety kokoa ny amin'ny hoe resaka fifandraisana zany ao an-tokantrano satria raha ohatra ka eto amin'ny vozony ianao vehivavy dia misy fisainana goavana dia goavana ao ambadika izay, misy intelligence goavana dia goavana, misy ny fahaizana mandresy lahatra ao ambadika izay satria raha ianao ohatrany mampiodina any havia sy ny mampiodina akavanana ny lohan'ny vadinao dia tsy maintsy misy ny atao pouvoir d'influence amin'izay fotoana izay. Izany hoe ny fahaizanao zany mandresy lahatra nefa tsy mandratra an'ilay vadinao satria izy amin'ny hoe lehilahy azy zay ny hormonao aminy sy ny toetoetrany dia izy zany no tokony foana zany atsapany tena hoe loham-pianakaviana. Zay zavatra zay zany dia tsara ho fantatritsika rehetra izay karazana filôzofia izay. Ka izay zany no hoe antony hoe misy foana zany ny karazana ataontsika hoe zany hoe takta rehefa miresaka amin'ny lehilahy raim-pianakaviana satria izy ny loham-pianakaviana ka indrindrandrindra ny hoe resaka izy zany te hiseho foana zany izy amin'ny fiarahamonina fa izy ny lohany, te hiseho foana zany izy fa izy ny mitondra ny fianakaviany ary izy no madidy ao amin'ny fianakaviana. Zay zany dia image tiany aseho foana zany zay zavatra zay amin'ny fiarahamonina. Ka ny vehivavy mahatakatra zany dia tsy tokony zany hoe anebatebaka ny vadiny eo mason'ny olona. Zay no zavatra ataontsika hoe zany hoe fikarohana zany ny momban'izay zavatra zay. Fa rehefa hoe misy zavatra zany tianao ampitaina amin'ny vadinao dia aty ambadika ianao zany no miresaka aminy ny amin'ny momban'izay zavatra zay satria misy risque be dia be ny tsy azahoanao ny zavatra tadiavinao raha ohatra ka eo mason'olona ianao zany no hiteny amin'ny vadinao ny momban'izay zavatra zay dia amin'izay fotoana zay izy dia hitazona ny ambony amin'ny mahalehilahy azy dia na dia atao raha hoe te hanome izy dia mandahy satria ohatrany hoe zay zany eo anatin'ny eritreriny hoe resim-bavy izy zany raha ohatra eo amin'ny mason'olona no manaiky. Ka ny vehivavy misaina zany dia aty ambadika izy no manao ny karazana fandresehen-dahatra. Zay zany aloha ny amin'ny lafiny faharoa zany dia ny ataontsika hoe pouvoir caché zany. Ka io zavatra io dia mety misy eran'ny fiarahamonina ny pouvoir caché, misy ao am-piasana ohatra dia misy ny pouvoir caché izay misy vehivavy any ambadibadika any zany no
ataontsika hoe zany hoe manome karazana zany influence an'ilay lehilahy eo ka maro moa zany io tsy voatery mivady an-trano ihany, mety eo koa ny reny, mety eo koa ny anabavy, mety eo koa ny maîtresse ny deuxième bureau sy ny sisa ka izay zany ny ataontsika zany hoe pouvoir caché ka matetika matanjaka de matanjaka ny pouvoir caché satria amin'izay hoe tsy eo mason'olona izay no miteny mangataka ny zavatra tiana angatahana fa any ambadika zany ka matanjaka de matanjaka io na ataontsika raha hoe oharina amin'ny pouvoir voalohany ny vehivavy izay hoe vehivavy miantsehatra zany satria matetika moa zany aloha ny vehivavy miantsehatra dia vehivavy tena miavaka zany, miavaka tanteraka mihitsy zany amin'ny fiarahamonina sy ny hoe miavaka amin'ny vehivavy rehetra satria io vehivavy miantsehatra io zany dia tsy mahasahy izy zany ny hoe anao zavatra ratsiratsy zany izay andeha tsy anapiny ny tsy fitiavan'ny olona azy ka amin'izay fotoana zay zany tsy de tena ilay karazany manipulatrice loatra zany ireo vehivavy mpiantsehatra ireo fa tena ilay vehivavy tena ataontsika manana talenta tena vrai zany, manana zavatra tsy afenina talenta tsy miafina zany fa tena hoe zavatra marina izay zany mampiavaka ny vehivavy amin'ny hoe mpiantsehatra sy ny pouvoir caché satria ny pouvoir caché matetika dia lay manipulatrice izay mahay manodina ny resaka rehetrarehetra sy ny anina zany nefa tsy voatery amin'ny lafiny ratsy nefa izay hoe talentany manipulatrice izay azy zay fa mety ihany koa manipulation andeha mitsaratsara kokoa satria ny manipulation dia tsy voatery akory hoe tsy maintsy zavatra ratsy ny manipulation fa mety mandeha misy ny manipulation tsara ary misy ny manipulation ratsy mamodika ka mbola ho azavaitsika eto moa zany momba n'zany zavatra rehetrarehetra zany hoe inona ny atao manipulateur. Ny pouvoir fahatelo zany dia ilay ataontsika zany hoe pouvoir collectif io zany dia tsy azo minimisena koa zany tsy azo tsiniavina koa zany ny pouvoiran'ny vehivavy zany rehefa mitambatra ka matetika moa zany ny ao anatin'ny pouvoir collectif de ireny atao féministe reny ireny ohatra zany hoe ny karazam-behivavy ao zany dia ilay vehivavy ataontsika zany hoe izy tsy de tena hoe manan-javatra firy hoe zany hoe tsy de manana talenta firy asongadiny izy zany fa de hoe miaina fotsiny zany ny hoe salamisaraba be bahoaka mitady vola mamelona ny vady aman-janany na ao anatiny ao koa ny mpanano tena na ny ohatrohatran'izay zany ka ireo pouvoir collectif reo zany dia tena lay vehivavy tena mifanampy mifampihinana ny mata sy ny masaka ary dia mifanavitra amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny fiainana andavanandro ka natao ara izy hoe tsy manana an'ilay pouvoir voalohany na ny pouvoir faharoa fa atao anatin'ny pouvoir collectif zany izy dia matanjaka ka tsy azo zany tsiniavina koa zany ny force amin'ireo pouvoir collectif reo satria dia matetika manana pouvoir amin'ny fandravana zany ireo karazana vehivavy ato amin'ny pouvoir collectif reto tsy azo zany hoe ho ambanina hoe satria izy zany tsy de manana zavatra hoe misongadina loatra zany any falay firaisakina
fiarahany zany le dina misy mandeha gropiny zany dia mety manapotipotika zavatra betsaka ary tsy voatery ihany koa nefa satria raha ohatra ka hoe ataontsika hoe association zao ohatra association but non lucratif zao ohatra no mampisy an'ilay pouvoir collectif an'ilay vehivavy dia raha ohatra ka voaentana tsara izy voaentan'ny mpitondra an'ilay association andeha irona amin'ny zavatra tsaratsara kokoa amina objectif izay mitera-pokatsoa ohatra dia mety ho voataiza zany ireo karazana vehivavy ireo dia hanome vokatra tsara de tsara zany ny fiarahan'ireo kanefa kosa zany raha ohatra ka tsy voaentana tsara zany ireo karazana vehivavy ireo dia izay lay ataontsika hoe zany hoe afaka manapotipotika zavatra maro ary indrindrandrindra zany afaka mandrava an'ilay vehivavy mpiatsehatra satria vitsy lay vehivavy mpiatsehatra ka mora rodana satria tsy niresaka hoe fahaizanao na niresaka hoe inona akory no ahafahanao mipetraka amin'ny toerana ohatran'ireny hoe le pouvoir mpiatsehatra ny teneniko tamin'ny voalohany fa ny fahaizanao miaina zany ny fahaizanao mijery ny lafiny rehetrarehetra amin'ny tontolo manodidina anao ny fahaizanao miaina zany mandrindra an'ireo karazan'olona rehetrarehetra ireo misy ny fitenenana hoe tambatambazo ny mpanosavy amelomananaka zany zavatra rehetrarehetra zany dia oabolana mandinika zany ny amin'ny hoe na olona zany hitanao zao fa olona izay mety hamono anao dia rehefa ilaina zay zavatra zay ny amelomanao ny zanakao dia tsy maintsy ianao lasa mandeha manampitamby an'iny olona iny mba tsy hanaovany ratsy satria izy manana an'ilay pouvoir ny mpanosavy moa amintsika dia ilay olona ataontsika hoe zany hoe manana pouvoir izy zany hamono olona anankiray manana pouvoir ny anafaka ny ainao manana pouvoir ny amotipotika ny fiainanao ohatran'izay ny fandehan'ilay izy ka ohatra zao hoe ny mbola tsy mahatafita ny vehivavy betsaka amin'ny toeran'ny président de la république zao ohatra dia ilaina atao ny pouvoir collectif izany hoe ohatrandry Hillary Clinton reny zao dia ny votin'ny vehivavy eny tsy nalany azy i Donald Trump dia miseho tsara izy mivantana fa maniratsira vehivavy manambany vehivavy ka ireo vehivavy mifidy azy tsy hoe fitiavany any Donald Trump fa tsy fakasitrany any Hillary Clinton